Iarfidy raha manandray be fanalambaraka ny fianakaviako no natao. Alema ampeflo mitoy herinandro ny tsy fianarana. Madagasikara manomboka mibapitrosa o Joseph Yolande. Angasitrana ny fanjohinao ny fahitalavitra MBS amin'ny ity matonala ity tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao amin'izao ary manasanao mpanajana naraka izany hatramin'ny farany. Ety ampiantoana koa dia anterina ny arahaba ao amintsika tsirairay avy. Ny vaovao mandidina ny zavantranga tamin'ny omaly mitoy ny atrany ny antsojay atao amin'ny mpagnano gazety taoriny rara Angidiby dia ny hery famoretana indray no natao tamin'ny mpanao gazety hafa. Ny alahady tamin'ny 10 ora maraina indray no nanaovana fisavana ny tranony Iarfidy raha manandray be. Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny rindrantsariny Mathieu Princy. Efatra amby 20 ora ty arina dia mbola tsy fantatra mazava ny tena antony nanaovana fisavana ny tranony Iarfidy raha manandray be. Mbola baraingo an'ity mpanao gazety manao famakafakana ao amin'ny ABCT ihany koa ny olona mitoroka azy ka nahafahan'ny fitsarana nanome alalana nanatanteraka izao fisavana izao. Tena fanalambaraka aloha diffamation publique izay azoko anambara satria ny teo amin'ny manodidina dia mamenatra ny fiatson'ny olona rehetrarehetra amin'ny faritra Ambatobe na Lamontsy na Sanahiny dia président ataoko mbo anaram-boninahitra ihany zany ary mba toy ianao tsona hoe président zany président pokotany ianao tsy président république no misehatra miatrahan'ny olona anao dia iny lay président ny tena fa taritaretin'ny olona comme un vulgaire bandit de grand chemin. C'est quelque chose de manahirina be. Tandondomondoza mandrakariva ny asa fanaovana gazety mijoro sy manao antsoava amin'ny tompony andraikitra amin'ny tranga tahaka izao ny ho lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara mba hanao ny asany amin'ny hitsiny. Amiko manahirana ny tezavatra ohatr'izany amin'ny mpanao gazety satria resaka hoe ayahina misy fitaovam-piadiana any amin'ny mpanao gazety ve misy an'izany aloha sa any amin'ilay mpaniraka sa any amin'ny dahalo izay tokony azahoana vaovao momba an'izany antony tsy fandriampahalemana amin'izao. Isika miara-miasa amin'ny tandro filaminana fampizara vaovao amin'ny tandro filaminana ampisiana fitoniana sy fandriampahalemana eto amin'ny mampanao gazety etsika fa magaga ny tezavatra ohatr'izany satria zany angamba ny endrika ny fanovana makaisa tadidio tsara fa ny ministra kehitriny ohatra dia anisan'ny taky an'izany fahalalana izany ny asa fanaovana gazety tany ivelan'ny fitondrana izy tandrifitra ao anaty fitondrana izy amin'izao dia ny mpanao gazety namany tsy mba harovana. Dia sanatria ve dia iaina anaty raha matahora tahaka izao foana ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. Vaovao mandidina ny politika kosa dia tsy atokisany vahoaka malagasy intsony ny rafitra mpikarakara ny fifidianana eto amintsika. Porofon'izany ny fienan'ny tahan'ny fandraisana anjara ny mpifidy isaka ny misy fifidianana. Mila mandinika araka izany na ny fanjakana na ireo mpikirakira ny fifidianana ireo hatrany hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety mpamakafaka ara-politika. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala no mitatitra an'izay eo amin'ny rindrantsariny Mathieu Princy. 320 hatramin'ny 720 isanjato io ny tany mpifidy tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Maro ihany koa ny fitarainana voaray mahakasika ny tsy fahatomombanana tamin'ireny fifidianana ireny. Tsy mahamafy fototra ny toerany voafidy izany. Zay zany le fanontaniana mipetsaka zay dia aiza ho aiza ny crédibilité ny fiabilité an'ilay mera izay olany eo anatrehan'izay. Maro ny contestation izay mandaha any fifidianana iny ary magaga any amin'ny faritra hafa azo atao ihany mamerina fifidianana rehefa tsy ny herika no lany eo amin'ny fifidianana fa rehefa ohatra kosa ka ny herika no lany tsy azo atao. Fa misy ny resaka mandeha rehefa misy ny fitoriana mandeha azo eritreretina ve zany aminao fa ireo fitoriana mipetsaka amanjato ny teto Antananarivo ireo reketo be da be amanjato teto Antananarivo
dia mpandainga daholo ny olana metsaka an'ireny. Matoa ny président Marc Ravalomanana niatso an'Andriamanitra tao anatin'ny lahateny nataony tao aorianany voka-pifidianana iny dia valoalika ny ranombary. Raha tsy aivina tsy mitsaha miaina ity tany mpifidy ity tao anatin'ny fifidianana intelo mifanisy izay. 2.3 isanjato ho an'ny fifidianana sy olomavambahoaka, 4.20 faingo 3.20 isanjato ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, ny 4.70 faingo 9 isanjato ny fiodinana faharoa. Fa lafim-baovao hafa herintaona aty aoriana ny nahazona ny fitantanana ny firenena dia mitady olona manam-pahaizana ny fitondram-panjakana malagasy. Tamin'ny alalan'ny tolotrasa navoaka ny fiadidiana ny Repoblika no nampahafantarana izany sy nanaparitaka izany tany amin'ny fitaovan-tserasera isan-karazany. Niteraka resabe nanomboka teo ny momba an'izay. Andeha rahantsika ary ny zavanisy eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Tsy ampy atidoto koa ve ny ao andapa ao ka mitady? Izay manko no mandeha any amin'ireny tambazotra tserasera isan-karazany ireny eto an-tanàna amin'izao. Miresaka n'ilay tolotrasa navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika avokoa ireo olom-pirenena maro. Ho an'ireo mpanao politika sasany, mariky ny tsy fahafehezana ny fitantanana ny firenena izao. Zao zany vao hitady olona tsy dia misy maratsy azy zany fa fantena mipetraka fotsiny hoe tsy nomanina mialoha ve zany ilay izy. Zao ilay izy atao dia hitantsika eo nefa dia betsaka zany ny fotoana lany. Mihoatra n'ilay riska apetra amin'ny voalohany hoe tena vao raha lany eo dia tonga dia efa vonona tao ny zavatra rehetra. Ka iny dia tsika rehetra nareo mpikirakira koa zany dia mahita zao hoe hay tsy ilay zavatra ny fisafosana sy ny tenenina no mora mametraka azy. Tsy ny manam-pahaizana afaka hampandroso ny firenena no tsy misy eto Madagasikara. Betsaka ireo tokony havita tsara ny andraikitra omena azy eny anivon'ireny ministera ireny, sainga ilika tsotro zao no ny antony manokana. Hitantsika ministera maro samihafa fa solona daholo ny olona rehetrarehetra mizahana zany mbola tsy ampy ve zay? Fisokafana ara-politika ve? Fisokafana ara-teknika feno teknisianina ny ministera. Betabe ny mampalahelo mijery teknisianina ataoko hoe anisan'ny maha-indrindra eto amin'ny firenena fa dia noho ny antony soketana azy fotsiny hoe nareo ny arakaraka tamin'ny olona tary dia apetraka eny anjoro-trano io nareo ny dia reny anisan'ny manahirana reny dia zany le atsona sa olona hafa mihitsy ny atsona zay ny amin'ny mapetraka fanontaniana. Fomba fiadin'ireo manodidina ny mpitondra ankehitriny ny faniliana ny hafa tsy mitovy firehana sy fomba fijery aminy. Herintaona aorian'ny nanaovana ny fianianana nefa miaiky ny mpitondra fa tsy misy olona mahavita azy ao andapa ka mila vonjy amin'ireo be atidoha araka ny fomba fiteny. Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany dia anisan'ny nitondra ny fanehoan-keviny ihany koa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny loholona teo aloha Joseph Yolande nambarany nandritra izany fa mila politika matotra sy tsara fototra ny firenena raha tiana ny ampandroso azy. Germain Omenjanahary sy Tahiriny Ranariny. Olombitsy no mahazo tombony sy mandroso eto Madagasikara fa ny hita dia miasahirana andro manalina ny vahoaka madinika. Fantatra amin'izao fa manomboka mibabitrosa tsy tokony tsoforoana indray i Madagasikara. Miamahantra ny firenena miamahantra ny malagasy. Andao ivoatsika amin'izay le formule apetraka amin'izay le formule tena mety amin'ity firenena antsika ty. Tena refondation le système mihitsy hitantanana ny vola sy ny toe-karena. Raha firenena manana volamena be dia be ty tompoko no tsy azo apetraka amin'ny banque centrale ny volamena. Zay ny lalàna mbola tsy nisy mihitsy betsaka ny trosa ny firenena amin'izao fotoana. Mbola taona ray zay ny fitondrana amin'izao fotoana ny trosa fa mandehany amin'ny 400 millions d'euros tsy normal ny capacité d'endettement antsika fantatra fa kely, ny vola budget de l'État fantatra fa kely, tsy normal io. Tokony hiakatra ny vola amin'ny kitabobola mpanjakana io. Rehefa misy mosare nona dia omena vary, rehefa misy aretina peste misy an'izao dia ampiana amin'ny fanafody. Zay foana ny système tiandreo apetraka eto amintsika Madagasikara. Nanamafy ity mpanao politika ity fa variana misolelaka amin'ireo teratany vahiny loatra ny mpitondra any ka tsy sa manapa-kevitra amin'ireo lalàna izay mety amin'ny Madagasikara sy mba ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Lasa tompony mangatakaty ny malagasy
amin'ireo harem-pirenena. manoloana ny fampiakarana 3.10 isanjato ny markarama ny mpiasa-panjakana dia naneho hevitra tamin'ny alalan'ny tafa ho an'ny mpagnano gazety i Mahery Lanto Manandafy nambarany fa zava-doza ho an'ny firenena io taremarka io. Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindin'izay. Politika mankaiza marina no itondrana any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Aitraitra sy fisehosehoana mba ampandrina drisa no mamaika ny fitondrana, afa-tsy ny fanamorana ny sakafo iditra ambilan'ny vahoaka malagasy sy famoronana asa izay ampanirehitra amin'ny velona. Ny efa manana nefa miampitombo hatrany 13% ny karaha mampiasa mpanjakana 250 000 eo zany amin'izao fotoana izao. Efa nampitomboana be io karaha io mpiasa mpanjakana io. Eo anatrehan'izay misy vahoaka 25 millions, 1% zany. Ampiakarina zany reo io tsy maintsy hitarika spirale inflationniste ary nefa izay zavatra izay tsy maintsy répercuté any vidim-piainana any IPC, any amin'ny indice des prix à la consommation. Satria ny taux d'inflation ny inflation tamin'ity taona ity 7% fotsiny. Dia misy privilégié 250 000 zany nefa ny misy vahoaka 520 tapitrisa. Fa zavatra sarotra, zava-doza amin'ny firenena zavatra. Miemotra eo amin'ny sehatra rehetra i Madagasikara ankehitriny. Mitaraina ny mpandraharaha no ny fanaovan'ny olombitsy ampimamba ny fandraharana. Inona tokoa moa zany no mba anjara masoandro ny ireo tsy anasa, tsy ny mpivarotra madinika ary ny vahoaka tsy mandady aro na avy amin'ny fanjakana. Lafim-baovao hafa ambom-piona ny mpanao gazety ny teny Anosy Androany Maraina mikasa ny haneho ny heviny ireo mpiasa ny ORTM. Ijery ny zava-nisy teny an-toerana Miradora Benjamina sy Andra Kotomalala mitatitra an'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Zany angamba ny endrika ny fanovana makaisa. Tadidio tsara fa ny ministra kehitriny ohatra anisan'ny takany izany fahalalana izany ny asa fanaovan-gazety. Tany ivelan'ny fitondrana izy tandrifitra. Ao anaty fitondrana izy amin'izao dia ny mpanao gazety namany tsy mba arova. Ny mpanao gazety namany no tapahana ny contrat amin'ny CD kanefa ny aty farany tia mamelam-bady amanjana kadolo misy ampolo taona maro reo CD. Mbola kely ny zanako reo. Tahaka ny ankamaroany ny zanaky ny mpiara-miasa akaiky amin'ny ministra mbola madinika atao. Asa nahoana zany ve ny fisinjovana ny fanasarana ny fiainan'ny mpanao gazety ao anaty fahalalana fanontaniana ihany zay. Raha mitoy izao dia alahirana ny raha miresaka fahalalana ny asa fanaovan-gazety. Satria tady tsara fa manara-maso antsika izao tontolo izao. Tsy hoe hiakin-doha aminy tsika satria tsika ringa firenena manana ny fiandrianantsika. Fa izany io ho voamafy amin'ny hoditra akondro sy mitsahatra metsipy etsero io tsy maintsy any amin'ny filohan'ny repoblika nefa raha mana ratsy endrika azy zany satria olona tendreny reo mpiara-miasa taminy ny fisaon'ny fitso. 2 ny isan'ireo mpiasa ECD ao amin'ny TVM sy RNM tsy navozina intsony ny fifanaram-piara-miasany. Mpanao gazety ny 5 amin'izy ireo ary mpakasary ny 10. Misy amin'izy ireo aza no efa maherin'ny 10 taona ny miasa tao amin'ity hainao manjery-panjakana ity. Araka ity fanambarana navoaka ny tale jeneraly ny ORTM ity dia vokatry ny politika ny fitsitsin'ny fanjakana izao fampitsaharana asa amin'izao fiandohan'ny taona izao. Raha ny fanazavana trany dia tsy fepetra fahana mijanona amin'ny RNM na ny TVM na ny DIT ny faharetan'ny fempotoana niasana na ny ancienneté. Raha ny nambaran'ity fanambaran'ity ihany dia nandalo fanombanana na évaluation ireo mpiasa UCD ireo mialohan'izao fanapahan-kevitra izao. Isan'izany ny fanajana ny ora fidirana, ny fotoam-piasana, ny fahaiza-manao ary ny tsy fivadiana na ny loyauté. Nikasany aneo ny alahelo ny reto mpiasa ireto saingy efa niainga ny fampiororona teny amin'ny tambazotra serasera. Hatreto aloha dia nisafidiny angina izy ireo.
Ny zava-misy any amin'ny commune Faratsio araka ny valim-pifidianana ofisialy navoaka tamin'ny zoma lasa teo dia haverina ny fifidianana bentanana sy mpanolo-tsaina any antoerana. Mijoro ireo mponina ao araka izany satria mahatsapa fa nininana korontana ny valim-pifidianana mba ampandaniana ny kandidam-panjakana izay efa naloham-bahoaka tao amin'ny commune Faratsio. Ny andindinin'izay no andeha rahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Kandida avy tamin'ny antokony ara-niasa tamin'ny fanjakana hatramin'izay ihany no nitarika vonjimaika tao amin'ny commune Faratsio tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo iny. Rehefa nitory anefa ny kandidam-panjakana izay tsy lany tao an-toerana dia noraisy ny fitsarana miady amin'ny fanjakana izany fitoriana izany ary nekena fa nitombona. Araka ny vokatra ofisialy ary dia averina ny fifidianana ao amin'ny commune io. Tsy manaiky izay ny mponina ao an-toerana ary mitaky ny voan'ny marina. Za deleguen'ny erdi tao amin'ny fotany matsisy mampiavaka. Dia za zany hatreto dia mijoro lala ny fahamarinana. Tsy azon'izy avilivily satria noho ny ato. Raha ny zavatra nampilena sy ny programa nakorontanana fifidianana dia zavatra tsy nisy daholo zany teo anatrehanay. PV mazava no sarahany rehetra tao. Na ny membre na ny délégué. Ka zay dia hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia mijoro. Manamarina mihitsy zay ary saniditra amin'ny zavatra tokony idiranay. Tsy azon'izy avilivily raha ny zoam-bahoaka no avilivily so tapitapenina amin'ny zavatra tsy marina. Samy mijoro hatramin'ny farany mihitsy zany. Dia ohatra amin'ny maheno izahay fa ohatra amin'ny sahotaotaka zany eo amin'ny resaka tamin'ny fifidianana teo. Safidy bahoaka tompoko. Maninona moa? Rehefa inona ny vahoaka dia tokony ekena. Rehefa président minona antsika dia président minona tsy maintsy be tanàna ary ezakitsika rehetrarehetra tsy maintsy ampandresy ary ampitranga ny fahamarinana. Nisy nihetsika izay niarahany mponiny Faratsio naneo ny heviny tamin'ny sabotsy lasa teo ho fanoherana ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana momba ny ady amin'ny fanjakana. Tsy hitsahatra ny hetsika ho izy ireo raha tsy mivoaka ny tena marina. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia tsy mbola nisy voavaha ny fangatahana sy ny olana izay sedrainy ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eny anivon'ny anjery manontolo. Mitohy araka izany ny fitokonana ary ahina ho simba tanteraka mihitsy ity taom-pianarana ity. Asin'Andriamalala sy Toky Ramarolahy. Tsy mbola misy ny vahaolana azo tsapain-tanana avy amin'ny mpitondra fanjakana noho ny fitakian'ireo mpampianatra eny Ankatso sy manerana ny université enina eto Madagasikara. Ahina ho taona fotsiny eny Ankatso manokana raha tsy misy ny famalian'ny mpitondra fanjakana ny fangatan'ireo mpampianatra ary amafy ny hetsika raha tsy misy ny famalian'ny filoha repoblika ireo etaeta ireo. Izahay atreto dia manao ny fitakiana hatrany ny amin'ny fanatsarana ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa indrindra moa ny fitakiana sy ny fiarovana ny zo sy asa ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Anjara ny mpitondra fanjakana raha toka te hanosika amin'izay mety isiny zany mampatahotra anay ny teny hoe année blanche na ihany koa semestre blanc sanatriany vava la diny lela fa anjaran'izany. Nobahana CSS ny vavahady miditra eny Ankatso ary tsy misy fiara na moto tafiditra eny an-toerana nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo. Eo amin'izay vaovao ny fampianarana izay hatrany dia manome herinandro ny filoham-pirenena ireo mpampianatra tsy nisitraka ny 5,000 sy 4,000 ariary mba hitondrana ny fanazavana tena marina. Io no tapaka nandritra ny fivorian'izy ireo androany tetsy amin'ny lycée moderne Ampefilo. Edena Elias sy Andra Kotomalala no mitatitra an'izay. Nampisavorivory ny sain'ireo mpampianatra ny fanambarana samihafa nataon'ny filoham-pirenena sy minisitra mpiay azy ireo mikasika ilay vola 5,000 sy 4,000 ariary. Manoloana izany dia manome feam-potoana ho an'ny filoham-pirenena izy ireo. Ny zavatra nambarany Ramatoa Minisitra farany nampalahelo sy nanohana amin'ny foniny ireo mpanabe sy mpampianatra voatrany fanambaniana sy fanalana ireo mpanabe sy mpampianatra ao anatin'ny ministera ny fanabeazana ka izay natohina amin'ny fony mpampianatra fa tsy le vola loatra 65,000 ariary ny zava-dehibe aminay amin'izao fa iny ange mety ho lany
fanambanina sy fanalana anay tanteraka ao anatin'ny tsy anitsy amin'ny mpiasa-panjakana izay natezitra an'ireo mpampianatra rehetrarehetra na mpijoro an'ireo amin'izao. Ny fepetra aloha amin'izao zany dia fanapahana ny fampianarana manomboka rapitso ka mena herinandro izay tapaky ny be sy ny maro. Herinandro zany amin'ny Alatsinainy mandra-pivaly izay zavatra olazaina ka mangataka ny filoham-pirenena hitondra fanazavana amin'izao zavatra izao. Anatevindarana ity fitokonana ity ireo mpampianatra avy amin'ny CEG Ambohimanarina, CEG Atambarinandrina, CEG Tsimbazaza, lycée Nanisana ary ny Anitosy. Tsy mianatra ihany koa ny mpianatra amin'ireo sekoly ireo manomboka androany. Raha mbola tsy mivaly amin'ity herinandro ity kosa ny fitakin'izy ireo dia itoy ny Alatsinainy izao indray ny fivoriana manaraka andraisana fanapahan-kevitra goavana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia naverina amin'ny asany nanomboka tamin'ity androany ity ireo polisy misahana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Io no tatitra nomeny polisy pirenena tetsy Anosy androany. Afaka tapabolana kosa vao iverina ny asa amin'ny asany ireo any amin'ny faritany. Edena Eliasy Andrakotomalalatra no nanangona ny vaovao. Noho ny fisian'ny kolikoly avy lenta ataon'ireo polisy no antony nampitsarana azy ireo tamin'ny asany. Azo antoka arak'izany ve fa tsisy intsony ny kolikoly eo anivon'ny polisy pirenena matoa niverina amin'ny asany izy ireo. Ny hoe azo antoka na tsy azo antoka ny eto anivon'ny polisy pirenena dia mandray fepetra rehetrarehetra mba tsy isian'izay. Ny io ohatran'ny olom-pirenena tsirairay avy ny polisy. Ny amin'ny maha-olombelona anazy mety misy foana ny fakapana. Iny tsy azony aty ministera iantohana. Fa ny fepetra isorohana an'ilay izy no efa nataon'ny ministera tanteraka. Misy ao anatin'io zavatra io azon'ny olom-pirenena takina ny ordre de mission satria misy ordre de mission ireo polisy manao PR. Rehefa tsy manana an'izay ordre de mission izay izy dia ny dikan'izay na izy zany ataontsika hoe manao an'ilay PR clandestin na izy efa misy an'ilay tentative na corruption any aminy. Ny anankiray faharoa dia azon'ny olom-pirenena atao mihitsiny ny mijery ny fihetsiky ny polisy sy mitoroka ny fihetsiky ny polisy. Izay no mampisy an'ilay laharatarby maitso ao amin'ny 117 sy ilay laharana amin'ny takela-by iny ahafahan'ny olom-pirenena miteny ny zavatra tsy mety ataon'ny polisy. Tsy ny polisy pirenena rehetra intsony no afaka misahana ny fifamoivoizana manomboka izao fa ireo nahavita fiofanana irery ihany. Ny famerenana amin'ny polisy de la route dia tsaromariana ihany fa ny eto Antananarivo aloha namerenana azy satria nahoana teto navita fiofanana. Ny fiofanana any amin'ny faritany dia hanomboka amin'ity herinandro ity ihany koa. Dia izay zany tsara ho fantatrareo fa ny eto Antananarivo aloha no miverina ny polisy de la route manomboka androany. Misy ny fanavaozana ny fitaovana ampiasain'ireo polisy mandritra ny asany. Mahatratra arivo isaky ny 2 herinandro kosa ny taratasy fanasaziana na ny fiche de contravention vonjy maika avoaka ny ministera tompon'andraikitra ho an'ireo mpamily mandika lalàna. Ampiarana ny lalàna sy ny sazy mifanaraka amin'izany avy hatrany kosa ireo polisy sy sivily mbola manao kolikoly ao anatin'ity sehatra ity. Vaovao manodidina n'izay fifamoivoizana izay hatrany dia niemitra tamin'ny fanapahan-keviny ny antokondrara misahana ny fifamoivoizana antanety na ny ATT momba ny famondrana ny tobim-piantsonana etsy amin'ny fahasankarana ho any amin'ny gara fisandratana bypass. Ny koragna tamin'ny mpanao gazetinay indrindra ny avy eo anivon'ny ATT tamin'ity androany ity nitondra fanazavana manodidina an'izay. Asin'Andriamalala, Tokira Marolahy. Efa nisy ny tolobidy natao ho an'ireo fiara hitatitra ny mpanjifa miala eo amin'ny fahasankarana hoe ny bypass na eo amin'ny garamaki. Saingy noho ny antony ara-teknika sy fampitaovana no antony tsy mbola namindrana ireo mpitatitra etsy amin'ny fahasankarana ho etsy amin'ny gara fisandratana. Misy amin'ireo mpitatitra no manaiky ary misy ireo tsy manaiky saingy tsy maintsy afindra izy ireo amin'ny taona ity. Fa rehefa natao moa izay fiomanana zay teo andalana natsapana fa misy mbola tsy tomombana loatra. Ohatra hoe lafin'ny fitaterana aveny amin'ny amorony akona mampifandray ny amorony akona sy ny gare routière Maki na ny hitondran'ny olona makaty amin'ny tapitanana zany ny Antananarivo. Zava-dehibe nefa zay satria na ny mpitatitra indrindra ny mpanjifa
raha ho afindra zareo nefa ho sahirany reo mpanjify reo a dia aleo zany miandry an'izay a ho tomombana. Eo koa moa zany a mila hodiniana tsara ny resaka fahadiovana amin'io toeran'io satria io toeran'io manamorona rano ka aleo fehezina tsara zay kipitsopitso ny teknika zay a dia zay no natonga anay nanapa-kevitra hoe aleo aloha antona kely. Arak'izany tsy maintsy afindra eny amin'ny gara fisandratana ireo mpitatitra etsy amin'ny fahasankarana saingy tsy mbola voafaritra ny fotoana. Fa mandidina n'izay resaka fifamoivoizana izay hatrany fanatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra tapitra tamin'ny faraika amin'ny 30 desambra teo ny fahazoan-dalana jiaby ampiasa ny toeram-piantsonana voatokana na ny parking réservé avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra araka ny fanambarana nataon'ny talemisahana ny fifamoivoizana sy ny fifamezivezena an-drenivohitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Miandry ny fahavitan'ny teti-bola ny commune amin'ity taona 2024 ity sy ny fandaminana vaovao kosa ny fahazoan-dalana ho an'ny taona 2025. Noho izany tsy tokony hisy olona afaka ilaza fa manana fahazoan-dalana afaka ampiasa ny toeram-piantsonana manokana avy amin'ny commune amin'ity taona ity mandra-pisian'ny fampahafantarana vaovao. Entanana noho izany ireo izay nahazo fahazoan-dalana teo aloha mba hanala tsy misy fepetra ireo sakana atao amin'ny alalan'ny poto na ny rojo vy na ny hazo na ny vato sy ny kodiarana sy ny sisa. Andraisana fepetra kosa ireo minia tsy manara-dalàna. Fa lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny resaka fitsaboana sy fahasalamana tsy masahana ny filana ny fitadiavana rà eo anivon'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrenavalina tsy maharitra afa-tsy 2 andro ihany ny stock indrindra fa ho an'ireo karazana lio tena be mpitady. Jessica Miray sy Tahiriniana Ranarynirina no nagnano ny fanadihadiana teny an-toerana. Antsoavo ho an'ny olon-drehetra no ataony HGRA manoloana ny fahalan'ny stock-ndraha. Matetika no iaran'izay ny hôpitaly indrindra ho an'ireo rà tsy dia fahita sy be mpitady toy ny B+, O+ ary ny A+. Ny omaly izao manoloana ny fahalan'ny ndraha dia voatery ireo mpiasan'ny hôpitaly ny mpanome rà mahazatra sy ireo olona hita teny an-toerana no nantsoina ny mera izay tsy nisy afa-tsy 720 no lamaly ny antso hatramin'ny 800. Ity sampana hafakana rà etsy amin'ny HGRA ity anefa no mamatsy ny hôpitaly Mpanjakana sy ny tsy miankina eto amintsika. Ny stock rehetra ihany koa anefa dia tsy maintsy avaozina isaky-ny 12 andro ho an'ny sela mena na globule rouge, 10 andro kosa ho an'ny plaquette. Efa voavany olona ny omaly raha ny fanazavana voaray. Saingy entanina hatrany ny olona hanome rà ho fisorohana ny toy izao. Antony iray sy mampaharaka ny rà ihany koa misy amin'ireo rà omen'olona no tsy ampiasaina satria tsy atokisana. Misy amin'ireo marary ihany koa no mila rà betsaka. Tadio fa mahasalama ny manome rà ary manavotra aina. Antony hanomezana rà mitsolona tsapirà zany marary dia mila fanampena izy dia mena rà zany izy. Mila fanampena izy dia mena rà. Izy zany tsisy tamile izy satria mitondra fahasalamana ho an'ny vatanao kosa sy fanomezanao amin'ilay rà miala amin'ny vatanao mitondra fahasalamana ho an'ny vatanao zany. Voindroa amin'ity zany zao nanome rà. Ny antony nanomezana rà zany le izy zany vonjaina olona koa zany le izy. Mety manome ihany fa satria mitondra fahasalamana ho amin'ny vatana koa zany le fanomezana rà. Mba hitondrovana fahasalama koa satria mahasalama manko manao matetika ohatra hoe isaky ny 3 mois afaka manome rà ohatr'izany. Dia manentana ny olona hoe hanome rà hanome rà. Manentana antsika zany mba hanome rà tsy hoe misy olona marary ihany vao manome rà fa afaka atao ny manome rà mba hitondrovana fahasalamana koa. Tena tsara zany raha salamako hoe efa 70 nanome rà zay a hitako ilaina zany manome rà sady mavonjy namana no tena koa zany en forme tsara fa manentana an'ilay olona matahotra manome rà fa tsy marary tsy mahasalama manome rà. Afaka manome rà avokoa rehefa feno 20 hatramin'ny 70 taona. Tsy mifady hanina, milanja mihoatra ny 50 kilao, tsy be voka ary enim-bolana aorian'ny fiterahana. Tsy avy nanamboatra nify tao anatin'ny 3 andro ary tsy mandray zava-mahadomelona.
Iresaka zavatra hafa indray isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity tamin'ny andro maromaro lasa izay no nisy an'ilay vaovao niparitaka tany anatin'ny Facebook ny nandraisana n'ilay mpifaninana nivoaka mpandresy tamin'ny kopikole ho mpiasa mpanjakana tao amin'ny faritra Matsiatra ambony no nifangatahan'ny solombavambahoaka izay mpanakantona ilay nitahaka tamin'ny fifaninanana io dia noraisina ho mpiasa eo anivon'ny fiadidinan'ny faritra Matsiatra ambony Iratin. Ny lehibe ny faritra mihitsy no nandray azy tamin'izany dia lasa ny fisainana manao hoe ay tsy voatery nahita fianarana dia voaray mpiasa mpanjakana eto Madagasikara. Betsaka nefa ireo zanaka malagasy tena mba amin'ny fofotra mafy ary nanao ireny fifaninanana isan-karazany ireny mba ho tafiditra mpiasa mpanjakana saingy tsy tafa mihitsy. Rehefa toy inona izany no azo raisina mpiasa mpanjakana. Etsy andaniny ny efa nahavita servisy nandritra ny 12 taona no mihoatra roana. Misy aza ireo efa amin'ny taona ny andeha hisotro ronono kanefa tsy nety voaray mpiasa mpanjakana mihitsy fa ny asa bojo ho an'ny fanjakana dia fandroana sy fisaorana fotsiny no setriny rehefa tsy metimety amin'ny minisitra na ny tompon'andraikitra hafa. Tena politika ny fitsitsiana marina ve no atao eto amin'izao sa fampitanjahana andrakoto mba ampiakanjona andrabe? Izay ny fanontaniana mipetraka eny amin'ireny tambazotra tserasera ireny. Fa lafo vaovao hafa kosa indray dia ny zavanisy sy ny akoniny farany herinandro teto iny dia anisany niavaka izany raha ho an'ny teto an-drenivohitra no ny fisian'ilay mpanakanto teratany vahiny izay tonga nanao seho goavana teto amintsika. Andeha rahantsika ny sombony tamin'izany akony fampisehoana nataony Black M izany. Eo amin'ny vaovao sy maresaka avy any ivelany kosa andesina aminao ato anatin'ny fanadihadiana manaraka ny vaovao misongadina tany Irak. Eo ihany koa ny loza manambana makasika ilay volkano iray any Filipina ary ny toy ny firehetana any Australia. Ny andindiny izay tatery ny ravirazafy mahenina amintsika eo amin'ny rindratsary ny Manora Andriamalala. 20 kilometatra atao avaritra Bagdad. Fitaovam-piadiana rokety valo indray no nandrava ny fitopina miaramila irakiana misy miaramila amerikana alina. Miaramila irakiana misy 4 no fantatra fa naratra tamin'izany fotoana izany. Ampoliny kosa miaramila amerikana tao toerana nandritra fotoana io saingy tsy nisy naratra na iray azy. Ito ny fanafiana fa 4 nisy tany toerana atao aoriana fatesany Qasem Soleimani tsy ivona moa fa nanomboka ny volana Oktobra faranteo no efa nokendrena hatrany ny tifitra ny toerana fitopiny miaramila amerikana tao Bagdad izay misy ny masivo amerikana. Any Filipina kosa atahorana hipoaka ny volcan Taal ny amin'ny 520 kilometatra atsimony Manila. Nosy kely iray any toerana izay mahasarika mpizahatany marobe isan-taona. Mikatona avokoa noho izany ny sekoly sy ny birao rehetra amin'izao fotoana izao no foanana ihany koa ny sidina iraisam-pirenena tany toerana dia sidina 400 ny tsy maintsy nofoana atao miserana mpiara-manidina ny Noi Aquino. Tsy mbola voafatra hoe rovina no hipoaka ilay volcan hoy ny manampahaizana momba izany. Mety ao anatin'ny ora vitsy na andro vitsy dia efa hipoaka izany. Koa efa miomana ireo toerana voakasika mba tsy ho tapohin'ny loza. Nanomboka omaly no efa namoaka setroka ilay volcan izay natratra ahavo hatramin'ny 1.5 kilometatra. Farafahakeliny olona ray alina isio no mipetraka manodidina izany ka tsy maintsy afindra toerana. Amaranana ny maresaka iraisam-pirenena ny any Australia. Ny Prime Ministre Scott Morrison
Afa-Tsinandray andraikitra tsy mbola voafeny afatra amin'izao rehefa 3 volana teo eo no efa nirehatra ny ala tao Aostralia. Voatondro tompon'antoka amin'izany ny fiovan'ny toetrandro, ny zavatra ataon'ny olona ary indrindra tsy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana. Ny praiministra izay mbola nahasa ny ala sasatra Tanahoay, ny firenena nefa atao anatin'ny hafa. Etsy andaniny, olona 20 no namony ainy ny sabotsy teo ka mpamonjy voina ny iray. Iny ihany koa no masaka azona roso tamin'ity androany ity, mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Fisaorana bevata ihany koa natolotra n'ireo ekipa jiaby niara-nisa lahy ka nafahana nanolotra n'ireny vaovao teto ireny. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby amin'ny manaraka koa. Samy tsara tompolay sy tompovavy.